ry Andriamanitra mahery tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany mamakivaky taranaka amin'ny fandimby ary miantsolo na trany mba hanambara ny afatrao mitenenina fa volinkiananao izahay mianaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Samuela voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no isy miafatry ny tompo miverena amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Miverena amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Raha lazaina tsotsotra ny momba an'ity tantara voalaza amin'ity Samuela voalohany toko 7 ity, tany amin'ny taona 710 talohan'i Jesosy Kristy no miseho ny tantara. Nandalo krizy ny zanak'Israely satria tsy nisy mpaminany ny teny intsony, arak'izay voalaza ao amin'ny 9 voalohany hoe tamin'izany andro zany tsy fahita firy ny tenin'i Jehovah. Mampalahelo zany ry havana. Raha ty amin'ny firenentsika zany dia mampatsiaro anay rehefa nirahana tany ambanivohitra be na rehefa manao tafika masina amin'ny fiangonana dia mandeha any amin'ny tanàna anankiray dia matahotra sy mirikotitra ianao fa ny trano fiangonana efa rava tafo, efa rava rindrina, tsisy fiangonana intsony. Dia hoe ahoana ny dada rabe sy ny tomasy ny be dia be fa tsy maintsy mitady fiarovana ny olona rehefa tsy manana an'Andriamanitra. Mitovitovy amin'izany ny zava-misy eto, tsisy mpaminany rahana intsony. Eli sorona be izy eto ary efa antitra izy eto, efa tsy mahafely intsony ny amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fitantanana fa na ny zanan'ireo laza tsy voafeny asiany manampy azy tao amin'ny tempoly antsoina hoe Ofni sy Fineasa. Hitantsika ao amin'ny toko 1 sy toko 2 zany. Nahoana no tsy voafehiny? Voalaza amin'ny toko 2:20 fa ratsy fanahy sady tsy matahotra an'Andriamanitra ireo zanany anankiroa ireo. Satria rehefa mitondra fanatitra ao amin'ny Eli ny vahoaka an'Andriamanitra mba hoadina ho an'i Jehovah, dia izy mirahalahy ireo no manodikodina an'izany mpanatitra izany. Eny fa na dia ho amin'ny toerana masina tao aza dia navita ny jangajanaka izy mirahalahy zanak'Eli ireo. Nampalahelo an'i Jehovah zany. Ary indrisy ao amin'ny toko 2:7 fa niara maty tao anatin'ny andro ray, mbola tao anatin'ny efa-tanyrany izy mirahalahy zanak'Eli ireto. Fa teo anilan'izany nisy taizany Eli, Samuel ny anarany. Mbola zaza izy io dia efa natokana ho an'i Jehovah. Tatsika eo amin'ny toko 1 ka hatramin'ny toko 2 zany. Dia nanampy an'i Eli foana tao amin'ny tempoly tao. Izy io dia zanak'olona anankiray izay tsy nahazo zanaka ka nangataka sy nitalaho mafy tamin'Andriamanitra, ary rehefa tamin'ny vavaka nataony dia hoe raha omenao zany zaza zany ao dia ao atongotro ho anao ho mpamomponao izy. Dia nomen'Andriamanitra tokoa. Ka dia naterina tany amin'ny tempoly dia nitaizan'i Eli izany Samuel izany. Niaraka tamin'ny Eli tao foana izy. Ary indray alina rehefa natory izy dia naheno feo niantso azy, Samuel. Dia izy moa mbola zaza rahateo. Dia hoy izy hoe niantso ahy Eli. Dia lasa izy miazakazaka nakany amin'ny Eli, niantso ahy ianao tompoko. Dia hoy Eli hoe tsy niantso anao fa andany ianao miverina matory. Rehefa natory izy dia mbola naheno feo fanoloany iray, Samuel. Dia lasa indray izy miverina nakany amin'ny Eli, niantso ahy ve ianao tompoko? Tsy niantso anao fa andany ianao miverina matory. Rehefa miverina natory izy dia mbola naheno feo fanoterony ihany, niazakazaka indray izy nakany amin'ny Eli. Tena niantso ahy ianao ka? Takatra Eli teo mampalomin'Andriamanitra azy hoe Andriamanitra izany miantso azy zany. Ka hoy izy amin'ny 7 hoe mandehana matory. Ary raha mbola miantso anao izy dia valio hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Nakatoaviny Samuela izany teny izany. Andro izay ny fanalahidiny fahombiazana. Ka raha mbola nandre feo niantso izy dia namaly tatsika amin'ny 10 hoe mitenena fa miaino ny mpanomponao Jehovah. Dia raha dingan'ny avy hatrany
dia zay n'Andriamanitra tao tamin'ny alalan'i Eliza ny Samuel zany ka tonga mpitsara, mbola mpitsara mitondra tamin'izany fa mbola tsy nisy mpanjaka, tonga mpitsara izy zay raha milafy ny fiainany teo amin'ny fiarahamonina fa sady tonga mpaminany koa ary mpaminany tena nitokisan'Andriamanitra. Dia izy mihitsy no nirahan'Andriamanitra aneliny mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely sady nanosotra azy mpanjaka. Izy moa mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely i Saoly. Ary rehefa manomboka nivadika tamin'Andriamanitra ty Saoly ity dia i Samuela ihany, Samuela mpaminany ihany no nasaina indray nanendry amin'ny Davida. Fantatrareo Davida ny raha fijery ny olombelona dia rozy ny rainy hoe nilama dia nilay eky. Davida nirahana taria fiandrasana olo. Izy no nasaina nanendry amin'ny Davida andimby amin'ny Saoly sady nanositra azy raha teo. Zay le tantara raha fitininy ny niantsonan'ny Samuel ho tonga mpaminany ilay natao hoe tozaza mpanampy ary fa noho ny fankatoavana an'Andriamanitra dia tonga lehibe teo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fitondram-panjakana na eo amin'ny fianan-kenonana. Inona ny fanalahity? Satria nakatoa an'Andriamanitra. Manompon'Andriamanitra eny mamety oromarika ny Samuel nakatoavy ny tsaka-tsandavany dia manjary tafita teo amin'ny fiainana izy. Tonga amin'ny toerana ambony izy, mahomby tamin'izay rehetra nataony izy. Ary izany no lesinao antsika ny oriavana miverena ny fankatoavan'Andriamanitra. Ny fahamarehana voalohany ilazana izany dia zao: ay tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona ny zaza atonitra ho azy. Tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona ny zaza atonitra azy. Nambarako teo hoe noho ny valobavaka voarainy reniny dia natolotra ho amin'ny Jehovah Samuel. Zay moa tsy mivavaka natao ny reniny ao toko voalohany andininy faharoapolo. Jehovah moa nandreny vavaka nataoko ka dia ho atolotra ho an'Andriamanitra izy. Dia io iaho hoe nanampy any teo izy tena voataiza tsara. Zany hoe ay zany ny vola volain'Andriamanitra tao izy. Ka zany no afatra ho antsika ray aman-dreny tanora mananjanaka kely. Aza misalasala fa na mitomany aza ny zanaka ao aty, ay Andriamanitra manana fomba mbola volana azy. Tena fifalinaon'Andriamanitra no mahita olo hoentsika aty am-piangonana atolotra ho an'Andriamanitra ny zaza. Na mandehandeha eny azy izy, atoloro an'Andriamanitra fa tsy fantatrao ary tsy takatry ny sainao ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ampidiro sekoly alahady izy araka ny fanekena izay fa nataonao raha teo. Ampidiro sampany izy fa Andriamanitra no mambola vola azy tahaka ny nambola volany amin'ny Samuel. Inona ny fahamarehana faharoa? Tandremo ny fanapara-pahefana fa tsy mahatafita izany na zanaka azy ianao. Inona moa le tiana ambara amin'izany? Entsika teo ny tantara ny zanaky Eli Mirala Ofinisy Fineasy. Dia izay moa zany le hoe zanaka mpanompon'Andriamanitra. Rehefa hoe manam-pahefana izay ny ray aman-dreny dia ohatrany isika zanaka ohatrany tena tompony le fahefana. Dia ohatrany tratrevatrevo. Matahotra ihany ny mpanoratra anankiray mpandinika fiarahamonina no mahita hoe matetika ozy ny zanak'olona manam-pahefana lasa maditra raha vao tsy miambina. Zanaka mpitondra fanjakana, zanaka pastera, zanaka dokotera, zay mitambaran'ireo telon'ireo sady manam-pahefana no tsy dia mahana fotoana firy ny zanany. Dia manararotritsika zanaka. Reto mirahalahy Ofinisy Fineasy reto zany dia hoe izay ny zanakely. Raha oharina amin'ny Samuela zany hoe izy ianao izay zaza izay natsangana, ianao zaza mivanaterina fotsiny manampy any dady anao fa zay no. Dia manararotra, manao nampijaly mihitsy. Moa fa tsy nanao an'izany tamin'ny Josefa kely io ny zokiny. Ianao izay farana kely io mipetrara be nofinofina aty fotsiny. Zany tsika zanaka indraindray. Isika indray mihoatra ny tena tompon'ny fahefana, mitratrevatrevo. Tena tsy miambina, tsy matotra fakapana, mora maditra, manana baraka ny dada sy neny. Mety makarary azy ireo mihitsy. Dia fantatsika no nataon'i Jehovah tamin'izy ireo
Satria hoy aho hoe nanao kolokolo tamin'ny fanatitra tao, ao toerana masina mihitsy no manao fijangajangana miara ny fahatezeran'Andriamanitra ao amin'ny toko faharoa ambin'ny efatra amby telopolo mbola tao anatin'ny fahatany rano niara maty tao anatin'ny andro ray izy mirahalahy. Tandremo ry zanaka, aza manana-po amin'ny ditra sy ny adalahy, mampitondra fahoriana ray aman-dreny, malala baraka ny voninahitran'Andriamanitra miverena amin'ny fankatoavan'Andriamanitra. Dia ny mbola tsy tara loatra, mempate hiverina eny angamba ilay ofo nisy fineasa fa efa tara loatra. Ka zamanana ohatraohatra mibahana ome any fitenenana, fa dia ny mbola tsara fanahinao dada sy ny miverena amin'ny fankatoavan'Andriamanitra. Fahamarinana fahatelo, rehefa tsara fototra ianao dia misy antenay. Rehefa tsara fototra ianao dia misy antenay. Zay ny tantaran'ny Samuel. Hatramin'ny fahakeliny dia efa nitezaina tamin'ny fivavahana. Tsara taiza, mazoto nakato, dia tsy mahagaga iaho hoe tonga mpitsara, zany no mpitondra tamin'izany, tonga mpaminany lehibe zany. Satria tsara fototra noho ny fankatoavan'Andriamanitra. Ry ankizy sy tanora, hanomana anao amin'ny fahombiazan'Andriamanitra rehefa tia vavaka sy makaty am-piangonana ianao. Hanomana anao amin'ny fahombiazan'Andriamanitra rehefa tia miaino ny tenin'Andriamanitra sy misanisaina an'izany ianao. Rehefa tahaka ny Samuel, tia manompo aty amin'ny fiangonana, mandray anjara amin'izay raharaha fampiarahana aty am-piangonana, eo anivon'ny sampana sy ny fikambanana. Tadio zany fa ten'Andriamanitra miasa ary manana ny fomba fiasana ilay Andriamanitra vonitsika ankizy sy tanora aty am-piangonana eo. Farany, miantso anao ao anatin'ny krizy Andriamanitra. Raha malala ny firenentsika izao mandalo krizy. Ary indraindray ao anatin'ny toe-javatra toy izany no misy elita mipotra, misy olona tena ilaina. Krizy ny zanak'Israely tamin'izany taona 710 talohan'ny Kristy zany. Hoy aho hoe tahaka ny olona tsy misy miteny intsony, tsisy mpaminany ny rano, tahaka ny tsy misy ny fiangonana, araka ny fanoarako tao hoe halambiany ambanivohitra be, tsisy pastera. Rehefa ny tanàna zay hoe tsisy pastera, tsisy mopera, ny fiangonana aza tsy ndraindray vao misokatra. Mahina ihany fa misy zavatra zany ao avadika. Ary moa tsy mitovitovy amin'ny contexte atsika aty Europe zany. Efa zazo ry havana, misy fotoana mivavaka zaza teto tamin'ny maraina, dia mipetraka tery aho, dia nisaiko 15 hatramin'ny pastera. Tany fonisika mbola tany Austerlitz koa dia efa mijery an'izany rehefa mivavaka zareo 15, 14, 17 farafabetsaka. Zany Europe zany nefa no anisany nanaparitaka ny filazantsara Europeana, ny nanaparitaka filazantsara tany amintsika tamin'ny fotoanandro. Zao izy ankehitriny mandalo krisy. Mandalo krisy. Tsy nisy tanora hitako tao tamin'ny maraina naray azy. Fa olona efa lehibe, mba tsy lazako efa fotsy volo daholo ny akabiaza. Tena krisy zany ry havana. Ialan'ny olona noseran'ny olona amin'ny fiangonana. Taty Frantsa sy Belzika no nanomboka voalohany zany antsoina hoe débaptisation zany. Namono dikan'izany satria izy mbola kely tamin'ny natao batisa le tonray aman-dreniny, rehefa tonga tanora izy te anarako amiditra sy ny fiainany, dia natonga lehibe izy dia zao mangataka izy ary procédure natao ara-dalàna zany hoe esory any amin'ny registre ny fiangonana. Teo anivon'ny katolika moa no teny mihazy zany indrindrandrindra, esory any ny anarako tsy vita batisa any aminareo zany aho. Dia nandeha zany betsaka nanao an'izany, nanomboka tany amin'ny taona 80, taona 70 tany zany. Te hisaraka amin'ny fiangonana ny olona. Tena crise de vocation fitenenana, fa zany raha misy zany manao paster zany, ary tsy mahagaga raha mirongatra ho azy ny fampianaran-diso. Misy tonga na ny sotoavana. Le zavatra tsy arak'izay narian'Andriamanitra azy no misehon'ny olona. Ankehitriny ny olona dia manao hoe sady tsy lahy tsy vavy fa trondro izy. Dia tsy maninona mora izay no mahasoa azy. Ary izay no mahatonga ny tia-madinika anankiray ty rehefa nahita ny fiangoran'ny mpivavaka, Friedrich Nietzsche, fantatsika tsara,
tany amin'ny taonjato faharoapolo tany izy. Nanao fehezantena anankiray tena nalaza be izy io moa filôzôfa allemand. Rehefa tena hitany fa niembotra ny fivavahana ny olona, miazakazaka ny siansa, lasa materialista be fotsiny ny olona, dia nisoratany Dieu est mort. Natao tamin'ny teny allemand moa zany. Maty Andriamanitra. Toa tsisy Andriamanitra ny teny tsongy. Tovitovy amin'ny tamin'ny andro Samuel. Fa tao anatin'izany krizy zany tany Israely no nitady olon'Andriamanitra. Ary hitan'Andriamanitra na dia leverin'ny olona falekely ary Samuel zaza. Hitan'Andriamanitra, ionona ntsony. Rehefa tsy nisy mpaminany nandritra ny fotoana ionona tsangany ho tonga mpaminany. Ary zany no afatra ho anareo tanora. Rehefa tonga mantsy izay hoe fifidiana, lekôly, ho amin'ny andraikitra sy ny sisa dia hoe matahotra fa mbola tanora. Fa raha jerenao ny tantaran'ny fifidianan'Andriamanitra, le tena tanora foana no nofidy. Vao manomboka any amin'ny fiaina Isabela, le zandry no nanakasitrahan'Andriamanitra ny manatitra natao. Dia vao niteneniko teo ny tantaran'i Josepha, le farany lahely, le maty vono, ino no tonga gouverneur tany Egypta. Le Davida kely, le mpiandro io taria tsy niatreretina mihitsy hoe ino no nifidiana mpanjaka. Ile Samuel kely tsy le zanaky Eli izy efa atao hoe zanaka nateraka, fa le Samuel kely natao hoe taizany kely raha oharina amin'izy mirahalahy, ka aza manambany tena hafa ny manetry tena, fa tena tiany ny tompo anao io ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanjahana ary matoky ianao izy sy miantso anao. Mety krizy ara-panahana amin'izao na mety any amin'ny fianarana misy anao any sy ny toeram-piasana hitanao any dia mety tsapanao zany menatra ny olona na hiteny aza hoe mpivavaka. Ary ohatran'ny zava-pady raha miresaka fivavahana fa efa tsy firesaka tsony. Miseho anao ao anatin'izany krizy zany, fa ianao le antson'ny tompo mijorova avoolombelona lazany menatra nitaona ny tanora na manao ho mpivavaka. Ny fanafodin'izany miverena ny fankatoavan'Andriamanitra. Tsy voatery amin'ny pastera ianao, fa mahazo toa amin'ny fanompona. Raha misy zay fianarana samihafa mba hahatonga anao tompon'andraikitra amin'ny fiangonana, midira Sefata, midira Samina mba ho tonga mpampianatra sekoly alahady. Zany no antsoavin'Andriamanitra ho anao ankizy sy tanora ao anatin'izao alahady ny STT izao. Ny tompo any fomba anareo hitarika anareo amin'izany. Amen.